Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina novokarina ny osabotsy faha-telopolo ny volana jolay 2024 raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana aloha dia hitantsika amin'ny sary zao fa misy anireto rahona reto any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny zany. Amin'ny ankapobeny dia ny fisiny io miteraka tandrivo-drahona izay somary mamankorotana kely ny ranomasina, zany hoe somary hisy rivotra amin'ireo faritra misy orana ary ny onjan-dranomasina koa somary tanjatanjaka ao anatin'izay. Fa ny ambiny kosa dia amin'ny ankapobeny aloha dia tsy misy atahorana loatra raha ny any an-dranomasina, zany hoe milaony avokoa zany ny toetrandro amin'ny ankapobeny. Toy izao ary ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Cap Est norana malefaka ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 80 kilometatra isan'ora manakaiky amin'ny Cap d'Ambre. Anonja be ny ranomasina ao anatin'izay ary ny havin'ny onja dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Est hatrany Manoro anorana tandrivo-drahona malefaka ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ary hatratra 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ny havin'ny onja dia eo amin'ny 2 metatra, zany hoe anonja be ny ranomasina zany. Manoro hatrany Taolagnaro anorana tandrivo-drahona malefaka ho avy avaratra ny rivotra ary hatratra 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, mety hatratra hatrany amin'ny 17 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky amin'ny Taolagnaro. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahona mitsitokotoko ny andro ary ho avy avaratra ny rivotra ary hatratra 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Io vaova kosa izany mandritry ny fizarana faharoa amin'ny fehim-potoana, zany hoe manomboka ny tolakandro. Anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent dia andrahona vitsy ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo kosa manomboka ny atoandro ka ho 17 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ho lalovana orana ny tandrivo-drahona indraindray ny maraina any amin'ny tapany avaratra ary andrahona mitsitokotoko kosa ho any ankafa ary manoloana izany tandrivo-drahona izany dia somary ho mafimafy ny rivotra, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ny any anaty orana dia mety mahatratra 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Torak'izay koa ny any atsimon'ny Morondava dia mety hahatratra 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny alina. Adiny mpanonja ny ranomasina havin'ny onja dia ho latsaky ny 1 metatra amin'ny ankapobeny ankoatran'ireo faritra izay somary mafimafy ny fitsokan'ny rivotra satria dia mety hahatratra any amin'ny 2 metatra izany indraindray. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahona mitsitokotoko ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny alina sy ny maraina ka ho 17 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia ho latsaky ny 2 metatra. Marana anazy Analalava hatrany Cap d'Ambre hisy orana tandrivo-drahona vitsy manakaiky any Inosy be andrahona mitsitokotoko kosa ny any ankafa ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra manakaiky any Cap d'Ambre ka ho 20 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Io vaova kosa any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny.